Miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'ity fandaharana zarahay mahasoa ity. Fandaharana laharana 720 no arahantsika androany, ary mbola iresantsika ny dingana arahana amin'ny fitadiavana lalam-piofanana, fianarana ary koa vatsim-pianarana any Kanada. Ny hetsika asa ao an'i Madagasikara no mamolavola ny fandaharana, ary ny tenako Dr Jean-Luc Raveloarmisy no nanomana sy manolotra izany ho antsika. Ny fandaharana androany izany dia toy ny efa natao tamin'ny omaly ny amin'ireo dingana arahana raha hianatra any Kanada sy hitady vatsim-pianarana any Kanada. Nisy moa izany nidomberina avy tany amintsika mpiaino sy izay namaky ny rakotsoratra napetrako tao amin'ny vondrona Facebook Zarahay Mahasoa, dia nanapa-kevitra ako fa mbola ilay ampahany dingana voalohany sy faharoa natao omaly ihany no tohizantsika izany androany, sady hambaliako an'ilay fanontaniana izay napetrakareo. Inona avy izany ny dingana arahana raha hianatra any Kanada izany ianao? Dia misy moa izany famerenana kely fotsiny ny zavatra efa hitantsika tamin'ny omaly, dia iny izany no iangahantsika indray izany androany. Ny famerenana ny dingana voalohany amin'izay famerenana izay dia izao hoe: mila fantarina aloha ny lalam-piofanana tiana atao, izay ny dingana voalohany. Dia rehefa fantatrao ny lalam-piofanana tiana arahina, dia miditra amin'ny dingana faharoa isika: tadiavina ny jerimanontolo tianao ianarana. Dia niresahantsika tamin'io moa izany no hoe tonga dia mitady lisitra anarana jerimanontolo anankiray isika, dia miditra ao amin'ilay tranonkalan'ilay anjerimanontolo, dia jerena ao izany ilay lalam-piofanana izay tiantsika arahana iny. Ny fanampiny izany amin'ny dingana faharoa izay tsy niresahantsika omaly dia izao: tsy anjery rehetra, tsy ny anjerimanontolo rehetra misy any Kanada akory no azontsika ianarana, fa izay anjerimanontolo mahazo lalana mandray mpianatra vahiny ihany. Ny an-dry zareo izany misy an'izay hoe: ireto avy omeny ny lisitra izay misy ny anaran'ireo anjerimanontolo mahazo lalana mandray mpianatra vahiny. Raha miditra ao amin'ilay Zarahay Mahasoa ianao, ilay vondrona Zarahay Mahasoa, dia napetraka ao ilay roy ahitana ireo lisitra ireo araka ny faritany misy azy avy. Misy faritany maro moa izany any Kanada, dia ny faritany tsirairay dia samy manana anaran'ny anjerimanontolo izay manome izay eken'ny fanjakana, ka ny any moa izany ny faritany manao ny programam-pampianarana, ny fandaharam-pampianarana izany. Dia tsy voatery hitovy izany ny fandaharana fampianarana amin'ny faritany tsirairay. Dia misy amin'ny roa io izany ilay lisitra ahitana ny lisitry ny anjerimanontolo isaky ny faritany. Fa ny amin'ny fandaharantsika androany izany dia nosinganiko manokana ireo anjerimanontolo mpikambana ao amin'ilay antsoina hoe anjerimanontolo na ambaratonga fianarana ambony mampiasa ny fiteny frantsay any Kanada, Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Misy 120 izany zareo roa no mitambatra ao anatin'ity fikambanana ity, fa mbola misy ihany koa aloha anjerimanontolo hafa mampiasa ny fiteny frantsay any Kanada fa tsy tafiditra ao anatin'ilay fikambanana. Ny faritany misy an'ireo anjerimanontolo ireo dia any Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island and Saskatchewan. Io moa tsy dia haiko manonona azy io fa ohatran'ny lava be koa ilay anaran'ilay toerana, Saskatchewan. Mazava ho azy izany fa ao Quebec no tena betsaka indrindra. Dia 120 izany ny isany, raha 120 ny isany, dia izaho moa nifidy an'ireo satria ireo izany mampiasa ny teny frantsay, dia heveriko fa moramora kokoa ny ho antsika izany avy any Madagasikara izany, raha any izany tsika no mijery ny filière, dia any no mijery anjerimanontolo satria mampiasa ny teny frantsay zareo, dia mba hialana amin'ny fahasahiranana izany amin'ny
teny anglisy na fianarana fiteny anglisy izay mbola tsy maintsy takiana ny fanaovana TOEFL. Misy maromaro izy eo koa araka ny lazaiko teo 120 izany ilay isa ny ety ato amin'ity ilay Facebook vondrona Zarahimaso ity dia 320 izy ato 720 ny zafady 720 no ato satria tafiditra ato anatiny ihany koa izany nareo anjerimanontolo tsy mikampy sy mpikambana ao amin'ilay vondron'ny anjerimanontolo mampiasa ny teny frantsay any Kanada. Dia ohatra hoe anonona vitsivitsy eto azo zao dia misy ny hoe campus Saint-Jean University of Alberta any Edmonton, Alberta. Ohatra anankiray koa hoe Université d'Ottawa any Ontario. Dia misy koa izany École de technologie supérieure any Montréal, École nationale d'administration publique any Québec, École polytechnique de Montréal. Dia misy koa izany Institution nationale de la recherche scientifique. Misy koa ny hoe Université de Concordia, Montréal, Québec, Université de Montréal, Montréal, Québec, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, dia any amin'izany hoe Université de Laval any Québec, Université McGill, Montréal, Québec. Samy tionany fotsiny izany ireo fa misy 720 izy izay no hitanareo ao amin'ilay Facebook. Dia efa nomeko koa moa izany ny roy adresin'ny roy izay ahitanareo anio izany hidiranareo amin'ireo anjerimanontolo tsirairay ireo. Hainao izany lalam-piafanana dia tadiavinao ny anjerimanontolo dia efa omeko anareo reto izany ilay izy. Ireo izany ny anjerimanontolo mampiasa ny teny frantsay any Kanada. Dia rehefa avy eo amin'izay izany ianao miditra amin'ny dingana manaraka. Dia misy koa moa izany tahirin-kevitra maro momba ny hoe fianarana anjerimanontolo mampiasa ny teny frantsay any Kanada izany izay nomeko ihany koa ny adresy ahafahanareo mijery azy. Dia ataontsika ohatra izany. Dia raisintsika ilay ohatra hoe Campus Saint-Jean, Campus Saint-Jean, University of Alberta à Edmonton, Alberta. Izay izany izao ilay anaran'ilay anjerimanontolo. Dia sao izany isika ny ataontsika amin'izay andeha hojerentsika ilay lalam-piofanana. Hoe inona avy izany ny lalam-piofanana misy ao amin'io anjerimanontolo io Saint-Jean, amin'io Campus Saint-Jean io. Efa sokafana izany ilay izy ilay roa io dia misy zavatra maro ao. Misy izany fianarana fotsiny azahoana sertifika, dia misy azahoana stage, dia misy an'izany hoe programa fifanakalozana fanaovana université, dia misy koa ny école de langue. Misy izany ny étude de premier cycle izay miafara amin'ny licence, dia ny étude de deuxième cycle, maîtrise de troisième cycle, doctorat. Dia andeha ary jerentsika inona avy no misy ao amin'ilay étude de premier cycle. Satria izany ho tadiavintsika izany izao ilay lalam-piofanana. Raha isika ohatra ny lalam-piofanana mahaliana anao dia resaka fitantanana, fitantanan-draharaha, management ohatra izany. Dia jerentsika raha misy an'izany izao izy. Dia ato izany lazainy ato hoe administration des affaires. Licence io izany administration des affaires. Dia inona izao no lazainy ato? Misy administration des affaires dia mitovy business izany izy ity. Dia jerentsika eto School of Business, tena business izany izy ity. Dia misy koa ao amin'ny management. Izay izany izao ilay lalam-piofanana tiako atao. Dia ny azo moa izany efa taona ny fanaovana ilay licence izany ao amin'ity Campus Saint-Jean ity, ilay ao Alberta izany. Dia andeha indray jerentsika inona indray karazana licence omeny ankoatran'ny business. Manome koa izy baccalauréat SR, izany hoe ny resaka momba ny haikanto. Dia misy koa baccalauréat en éducation, licence ho an'ny fanabeazana. Misy koa ny baccalauréat ES science, resaka science fotsiny. Dia misy koa ny science infirmière, dia misy koa ny science en génie.
Ireo zany no misy amin'ny fianarana ambaratonga ambony fa ampahany voalohany ilay antsoina hoe premier cycle. Administration des affaires, art, éducation, sciences, infirmière, dia avy eo génie. Ireo zany lalam-piofanana misy zany ao. Dia jerentsika indray raha misy ny maîtrise, satria za zany zao mieritreritra hoe za fa manana licence ahako fa maîtrise zao mahaliana anahy, misy maîtrise ve ao amin'io campus Saint-Jean io? Misy maîtrise tokoa, misy maîtrise momba ny zavakanto MA en arts, dia maîtrise momba ny sciences de l'éducation, sciences fanabeazana, dia misy doctorat sy PhD izay eo andalam-panomanana azy zareo, dia ny farany misy ilay antsoin'zareo hoe certificat. Io certificat io moa zany dia misy karazany maro ny certificat zany izay omeny ao. Ireo zany no lalam-piofanana misy ao amin'ilay anjerimanontolo. Za moa zany andeha ataontsika ohatra hoe liana amin'ny resaka fitantanan-draharaha zany, dia jereko ao dia io ary fa misy fitantanan-draharaha. Ka rehefa hita amin'izay zany iny dia avy eo amin'izay mitady vatsim-pianarana. Mitady vatsim-pianarana zany dia ataoko ilay fikarohana hoe soratako ao hoe bourse d'études étudiants internationaux. Dia rehefa nitsinjiko tokoa zany zay nampidiriko ao tokoa zany zay, dia inona ho ianareo ny zavatra miseho zany dia be dia be ny bourse mivoaka. Misy an'izany hoe vakiako aminareo ilay izy bourse d'études pour les futurs étudiants internationaux du campus Saint-Jean. Zay zany ilay lazainy ato. Veuillez prendre note que la valeur et le nombre de bourses varient chaque année selon la situation économique. Les données se trouvant à la rubrique valeurs sont donc sujettes à changement sans préavis. Miovaova isan-taona moa zany io mazava ho azy izy fa anjarantsika zany no mijery matetika. Dia ity zany zao vatsim-pianarana raha hianatra amin'ny Saint-Jean ianao dia misy scholastic distinction dia $15,000, $5,000 ary azo avaozana isan-taona mandritra ny 4 taona. Fepetra azahoana azy dia manana naoty 3.8 à l'université. 3.8 zany ataontsika 14 na 15/20 zany any amintsika, dia mila maka 30 crédits isan-taona. Daty farany fametrahana an'io fangatahana io dia amin'ny 11 volana desambra. Misy indray ilay antsoin'zareo hoe famendrehana académique excellence dia $500 hatramin'ny $5,000 be dia be no omeny amin'io. Dia raha vao mangataka zany ianao izy mangataka hianatra ao amin'ilay anjerimanontolo dia avy hatrany tonga dia efa jeren'ny zareo hoe mendrika an'io mahazo an'io ve ianao satria fa tsisy fangatahana mitokana zany. Misy indray vatsim-pianarana entrance leadership, vao miditra ao zany ianao dia hatramin'ny 100 ny isan'ny vatsim-pianarana omeny amin'io dia ny vola omeny dia $10 hatrany amin'ny $1,000. Io ilay entrance leadership io zany zay. Dia 15 décembre, 11 décembre ihany koa ny daty farany fametrahana fangatahana. Misy indray ity advanced placement. Dia ny advanced placement indray dia vatsim-pianarana natokana ho an'ireo izay efa nanomboka tany amin'ny fireneny fa manohy aty amin'ny campus Saint-Jean fotsiny zany izy. Misy indray ny atao international baccalauréat diplôma $2,000 hatramin'ny $4,000, 500 indray ny vatsim-pianarana omeny amin'io. Tsy maintsy zany ianao izy mianatra manao an'ilay baccalauréat international, zany hoe ho antsika vahiny zany dia mety amin'ilay izy. Manaraka indray dia bourse Lucien Dubuc Memorial for International Student and Exchange Student. Io moa zany dia eo amin'ny $5,000 ny vatsim-pianarana omeny amin'io.
Manaraka bourse de campus Saint-Jean pour étudiants internationaux ny sarany tsy nolazainy fa izay mpianatra rehetra miditra ao dia avy hatrany tonga dia mifaninana amin'ny vatsim-pianarana io fa tsy misy fangatahana manokana. Fonds boursier Steven Fouquet dia $500 dia tsy maintsy manana naoty tsara ianao izay naoty tsara izay zany 420. Misy koa zany vatsim-pianarana natao izay vola nampiasain'ny zareo no mena tamin'ny kilalaon'ny firenena teny frantsay tamin'ny taona 2004. Dia mbola mijanona eo zany ny vatsim-pianarana io izay azon'ny mpianatra azontsika angatahana. Misy indray les fonds boursiers Léo Piquette et famille $500 indray zany no omeny ny vatsim-pianarana omeny amin'io. Ka hitanareo eto zany fa be dia be zany ny vatsim-pianarana misy. Ka izay zany no mahatsara an'ireo fantatra ilay lalam-piofanana, tadiavina amin'izay ilay anjerimanontolo dia tadiavina amin'izay ilay vatsim-pianarana ao anatiny. Dia ny olona noratana zany raha tsy mahita isika, tsy mahita mety amintsika dia ny olona noratana dia ilay tompony andraikitry ny vatsim-pianarana ao amin'ilay anjerimanontolo tadiavinao ato ny adresy na ilay lalam-piofanana izay tianao ianarana. Azo atao tonga dia manontany mivantana any hoe izaho dia te hianatra voafetra ny enti-manana dia inona no azoko atao, misy fanampiana vatsim-pianarana ve omenareo sa misy asa ve omenareo, izay rehetra izay zany no anontaniana. Dia mamaly izy na misy na tsisy dia izay isika samy vao manapa-kevitra hangataka na tsy hangataka. Fa raha ity hitantsika ity zany dia misy vatsim-pianarana maro omena. Mamaly an'ilay fanontanian'ilay ranabavy aho zany aiza moa ilay ranabavy teo, MS ny anaran'ilay ranabavy dia izao no napetrany hoe ahoana kay ny momba an'ilay preuve financière, ilay hoe mila manana eo amin'ny 20,000 euro eo nefa ny anaovana bourse ary ny tsy fananana mihitsy. Tena marina ny teninao ranabavy. Izay ny antony angatahana vatsim-pianarana ny tsy fananana. Fa ny lalàna any Kanada zany dia mitaky amintsika manome porofo ny vola ananantsika hiantohana ny fianarana. Izay ilay izy. Sarotra ohatran'ny hoe mandatsa. Izay ary tsy manam-bola mangataka kanefa asainareo mamorona antonta-taratasy momba ny hoe vola anananay hiantohana ny fianarana. Fepetra takin'ny fanjakana izy io. Fanjakana zany dia mitaky amintsika vahiny hoe asehoy ny vola anananareo fa afaka mandoa, afaka manefa an'io saram-pianarana io zany ianareo. Ny torohevitra omeko, io zany tsisy azontsika ialana, lalàna an-dry zareo any amintsika any an-tanàna any amintsika any ihany misy an'izany lalàna ovaovana zany dia hanomezana vahana ny vahiny. Fa ny olona zany aty andafy aty dia tena arovany azy, sarom-piaro amin'ny azy izy. Fa isika gasy ihany no manao varo-boba ny antsika, dia manao tsinitsinina ny antsika, dia manao ohatran'ny valalanam-bò na tahaka ny inona moa ty ohatran'ny lovia tsahoana. Tsisy rarahiana an'izay neny tena fa dia atao tsinitsinina neny tena dia ny hafa no asaina mikalabona amin'ilay izy. Ny an-dry zareo zany ny fanjakana no mitaky hoe ianareo te hianatra aty, zahay tsy niantso anareo akaty, ianareo no teo aty dia porofoy fa manana vola andoavana ny fanontaniana rehetra aty ianareo. Raha izay lalan-kevitra izay zany no arahana dia tsisy fanantenana mihitsy anie izany ho antsika. Ho antsika tsy manana vola, tsisy fanantenana mihitsy. Inona zany ny atao? Na karakory tsara ma izy ity ozy? Hoe ino tsara atao aminazy ity? Karakory? Ka ny atao aminazy zany dia izao. Hitanao ilay lalam-piofanana, hitanao ilay anjerimanontolo, tadiavinao amin'ilay anjerimanontolo rehetra mihitsy, misy vatsim-pianarana ve sa tsia? Raha misy dia jerenao raha mahafeno ilay fepetra rehetra ianao dia tambatambatra ao ireny. Dia hitanao ny totaliny, mahaloa an'ilay écolage na mihoatra dia angatahanao daholo izany ireny. Kanefa alohan'ny ahafahanao mangataka dia takia zany
ohatrinona no vola anananao, ianao ve mahaloha n'ilay saram-pianarana raha ohatra ka tsy omena an'ilay vatsim-pianarana ianao. Eto izany no mila hatakarantsika tsara ny resaka rehetrarehetra. Jerentsika aloha izany dia vatsim-pianarana tsy mitaky taratasy mbola avy amintsika. Io izany ilay atao hoe vatsim-pianarana miainga amin'ny filàna. Misy moa izany hoe selon les besoins, misy indray ny hoe aide financière, izay ny fomba iantsoan'zareo azy. Satria ireny izany avy hatrany vao mangataka ianao izany tonga dia efa ampidirin-dry zareo ao hoe ny mpianatra rehetra tonga dia raisiny hoe mila fanampiana ara-bola daholo. Dia ireny vatsim-pianarana ireny izany io tadiavintsika io aloha. Dia misy an'izay ato amin'ilay campus Saint-Jean ity, izay ilay ataon'ny zareo hoe ilay mpianatra vaovao, entrance scholarship, ilay mpianatra vao miditra. Andeha indray ary raisitsika hoe tsy ampy indray ary ilay vola ao. Isika nefa tsy manana an'ilay 2 alina ariary. 2 alina moa izany no tenin'ilay ranabavy io. Efa nijery izany izy tany matoa ny teny an'izay izy. Dia ny ataontsika indray, ilay taleha na ilay tompony andraikitra ilay lalam-piofanana no andefasantsika himailaka. Dia miresaka aminy, izaho dia andria tsy tononona mitady andravola andanana hianatra. Izay no anarako. Dia izahay tenako avy aty Madagasikara ary tena nanao ezaka mafy mihitsy na ahazoako ny baka. Maniry ny handeha lavitra aho ary nahita ny lalam-piofanana atolotrareo ao amin'ny campus Saint-Jean. Ny antony fitenavako ny campus Saint-Jean dia ilay filamatra anananareo momba ny hoe fanovana an'izao tontolo izao. Te handray anjara amin'izany ahako ary te hitondra koa izay mba haiko momba n'izany fanatsarana an'izao tontolo izao izany. Fantainona tiako apetraka dia izao, misy vatsim-pianarana ve ao aminareo? Satria raha ilay fepetra takianareo amin'ny ara-bola dia tsy voaloako. Dia teny izy hoe misy na tsy misy, raha misy dia atorony anao, raha tsy misy dia akory atao, fa tsy misy dia mitady indray. Izany hoe anoratana mivantana mihitsy ilay anjerimanontolo, ilay tsy anjerimanontolo tsy azafady, anoratana mivantana mihitsy ilay lalam-piofanana. Hoe izao ny zava-misy ka izay tsy manana an'ilay vola, izaho te hianatra, inona ny azonareo atao ary inona no tokony ataoko mba ahazoako vatsim-pianarana avy aminareo. Tsy mahamenatra manao an'izany manontany an'izany aty ampitan-dranomasina aty. Fa izao tsy ilay tsy manam-bola izany no ataontsika izingizinina, fa ilay lazaintsika hoe lafo ny saram-pianarana. Ekena izany ary ny tenako dia avy amin'ny fianakaviana sahirana ohatra dia efa ezaka be nataony mianakavy mihitsy, nataony ray aman-dreniko fikelezana any na ahazoako an'ity diplaoma ity dia hianatra ao aminareo ahako. Ny antony efa naraka ny filamatrareo, ny filamatra entiko momba ny fiainana, izao ilay filamatra. Tadiavy ilay filamatra dia averiny soratana, tadiavy ilay tranokala. Moa ve tompoko, misy vatsim-pianarana ao amin'io lalam-piofanana io izay afaka anampy andony saram-pianarako, satria izaho tsy manana an'ilay 2 alina ariary notakiana tamiko. Matetika mantsy ny famatsiana fanampiana mivantana an'ilay mpianatra dia miainga avy any amin'ilay departemanta, fa tsy ilay anjerimanontolo. Dia izay no mahatonga antsika manoratra mivantana any. Arakaraka ny valiteniny eo. Raha miteny moa izy hoe raha izany misy vatsim-pianarana aty dia mangatà, dia angatao. Raha miteny izy hoe mafy moa izany ny zavatra tena manahirana anao, dia mitanisa ianao izany hoe lafin'ny saram-pianarana ohatra na lafin'ny hividianana boky ohatra. Dia izay no mba angatahako torohevitra ny amin'ny fomba haminoko an'ilay fangatahana hianatra ao, satria izahay tsy manana an'ilay vola takianareo. Dia mamaly ilay olona dia arakaraka an'ilay valiteny eo amin'izay izany no irosoanao. Ireo izany ilay dingana arahana. Nataontsika ohatra mihitsy izany ilay izy, dia ity ilay campus Saint-Jean any Alberta ity izany, io no nataontsika modely. Dia hitanareo amin'ilay vondrona Facebook Zarahay Mahasoa izany ireo roy rehetrarehetra ireo. Ny feny tiako ambara izany satria efa tapitra ny anjarako, tsy nikisaka ela isika androany izany, tsy lasa lavitra fa naverina fotsiny ilay omaly dia namafisina. Ny zavatra tiako ambara izany dia izao: tahaka an'ilay ranabavy, ohatran'ny mampite hanonana ilay anaranao ranabavy.
satria efa nataonao ato amin'ny Facebook ihany le izy nefa eny anao tsy tononona fa sao dia manahirana izany ka mana fotoana anao ny tenako aty lavitra be tianao tafotoana any am-pianoana any fa MS ny anaran'io ranabavy io. Izany hoe ny valiny izany ranabavy dia izao. Misy tokoa ny fitakian'ilay vola satria izay ny lalàna aty any Kanada. Fa raha tsy manana ny vola io ianao, tsy misy ilay vola, mbola anana ianao indray andro any. Fa amin'izao izany tsy manana ianao dia aleo manoratra mivantana any amin'ilay tompon'andraikitra na amin'ilay lalam-piofanana tiana ianarana dia manazava amin'ny fandehan-javatra dia anontaniana izy hoe inona ny zavatra tokony ataoko na misy ve zavatra azonao hanampiana ahy. Rehefa feno izany hitanao izany hoe misy ny lalam-piofanana, hitanao ilay anjerimanontolo ianarana, io fa misy mivatsim-pianarana, izay amin'izay izany isika vao miditra indray amin'ny dingana manaraka amin'ny fangatahana mihitsy amin'izay ny fidirana hianatra ao sy ilay fangatahana mihitsy ilay vatsim-pianarana izay lazainy fa misy. Aza atao mahakivy ny tsy fananana an'ilay 4 alina ariary, 4 alina euro azafady. Vola be izany, hoe raha tsy manana dia tsy ho lasa. Fa misy paikady maro samihafa azontsika atao ahitadiavana an'ilay vola aseho fa manana azy isika. Ny paikady androany aloha dia anoratana ilay lalam-piofanana izay tiana hanaovana an'ilay lisansa. Izay izany paikady androany. Raha ampitso indray isika dia mijery paikady hafa. Izay izany fandehany ny amin'ny androany fa dia manasa antsika hanaraka ao amin'ilay Zarahimasoa. Ao izany misy ny atsipirian'ilay roa rehetrarehetra sy modely no resahako taminareo iny. Fanontaniana manaraka ihany koa izay novaliako dia izao. Roviana moa dokotera amin'ny firy dokotera ilay fandaharana no mba azo lazaina eto ve avy amin'ny ranabavy angamba izao TH izany hoe sao mba afaka lazaina eto hoe amin'ny firy kay azafady ny fandehanan'ny fandaharana sa tsy fiksa fa miovaova misaotra. Izaho manokana izany aloha dia tsy fantatro sasany sao mety mena nareo ary ilay ramose tika tsy fantany akory. Tsy fantatro hoe amin'ny firy fandaharana io mandeha. Fahafantarako azy fotsiny dia amin'ny maraina ilay izy fa tsy haiko hoe amin'ny firy amin'ny maraina satria izao anie ny antony. Izaho izany aty Etazonia tsy maheno an'ilay fandaharana. Izay ny antony. Ka ny ora izay andefasan'ny député fidèle azy eo izany tsy fantatro. Fa azoazoko an-tsaina ihany ilay izy satria raha tsy diso amin'ny 9 no manomboka ny fandaharany ilay famakafakana ataony. Dia ity fandaharana momba ny vatsim-pianarana ity izany na ilay Zarahimasoa ity dia ao anatin'ny fandaharana famakafakana ataony rahalahy fidèle. Natona izay ilay tsotra be. Be dia be izany misy radio, televizion no resahako. Hoe misy zavatra ohatr'izao mba tiako zaraina amin'ny tanora malagasy. Inona ny azontsika mba iarahana miasa. Dia ny ankamaroan'izay rehetra niresaka tamiko dia nitako vola daholo. Dia ny sasany indray hontony takalo amin'ny asa fa mba io izany ilay domiko tapany andoherany. Dia izaho moa izay amin'ny fomba ahoana moa ny andeha hiantohako handoavako fandaharana nefa ilay programa fandaharana ataoko manasoa ny tanora, manasoa an'ilay radio. Izaho indray izany no hamoaka vola am-paosy. Oy. Borara tsy vitako an'izany. Dia avy eo moa izany tafahoana izay sy rahalahy fidèle dia niresaka dia izy niteny tamiko hoe tsy olana izany fa aleo ampidirina amin'ny fandaharako ilay izy. Ka ilay ora izany amin'ny maraina fa tsy dia fantatro hoe amin'ny firy fa misy isan'andro izany izy io. Ny eritreritro mety any amin'ny 20 any angamba satria raha amin'ny 9 izy manomboka any amin'ny 10 any ka. Satria raha amin'ny 9 izy manomboka nefa ny fandaharana ataon'ny député fidèle adiny iray sasany dia ny atsasakadiny farany no anahy andeha ataontsika hoe amin'ny 10 maraina isan'andro. Fa raha ohatra izany ianareo tena tia azo antoka, izaho tsinona tsy malala fa vinavinany aho. Izaho rahateo amin'izao tsy any Madagasikara fa avy aty Michigan no miainga ny fandaharantsika amin'ny alalan'ny horonan-peo izay atao.
ny tena tsy haiko tsara amin'ny firy izy no mandeha ilay programa. Fa omeko laharana telefaonina, laharana taroby azo iantsoana ianareo. Dia antsoy amin'io izany ny AZ Radio Télévision fa ry zareo izany afaka miteny hoe amin'ny firy eo ilay fandaharana. Ity izany numéro-ny AZ Radio Télévision 034 05 101 08 efatra amby telopolo aotra dimy raika amby zato aotra valo. Zay efatra amby telopolo aotra dimy iray amby zato aotra valo. Aleo any ianareo manontany mivantana dia ry zareo izany miteny aminareo hoe amin'ny firy izany ny fandaharana no mandeha. Fanontaniana manaraka ihany koa izay ararodiko ny mamaly azy eto dia tsy fanontaniana ity izany fa fankasitrahana avy amin'ny ramatoa NR ranabavy NR izao nolazainy hoe mankasitraka ny fanampiana fotoana ary ny herijika tolotra ao amin'ny fandaharana. Mihaino anao matetika izaho ary hitako fa tena ilaina ny torohevitra omenao. Dia misaotra indrindra ry tompoko ranabavy fa dia tain'Andriamanitra koa ianao mahafinaritra mahaino an'izany satria dia marina tokoa fa dia fotoana sy fikelesana ihany ilay izy fa tsy mitaretana mempaka tsika ka fa zaraina amintsika koa izany mba hahafantarantsika hoe lanjan'ilay fandaharana sy ny zavatra tiana atao. Isan'alina foana vao afaka manao rahateo amin'izao izany izao dia amin'ny 12:07 alina latsinainy alina manomana ny fandaharana atao rahampitso talata. Dia atao am-pitiavana ilay izy satria zavatra mahafinaritra safidy ny mba hitarihana lalana an'ireo tanorantsika. Tahaka izay indray izany ny fandaharantsika androany, fandaharana fahavalo amby roapolo dia ilay hoe toy ny dingana rahina hianatra any Kanada. Mankasitraka antsika rehetra mihaino, mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, mankasitraka anao, mankasitraka ny AZ Radio Télévision sy ny teknisianina, ny hetsika asa ao ny Madagasikara ary ny tenako Joelio Karafelarmisy nanomana sy nanolotra ny fandaharana. Dia rahampitso indray izany toy ny samy tain'Andriamanitra isika mianakavy. Rahasoa tompoko.